tahaka ny arabe n'Antananarivo na dia midadasika aza tsy azontsika hivalam-parana hiditra tanteraka amin'ny fandaharam-potoana manaraka isika dia ny lanonam-panjakana. Tomboky lahy sy tomboky vavy ny andrina tokoa tomboky no ialoavan-tena, ny joary no ialoavan-kintana, fa ny lanonam-panjakana tahaka an'izao kosa dia ialoavan'ny hiram-pirenena. Koa melohana ny bona fotoana dia magataka antsika rehetra mba hitsangana dia hanalany satroka hanatanteraka ny hira-pirenena amin'ny alalan'ny fananganan-tsaina.
mahazo toerana ary sika tompoko. Izany no midika fa misokatra fomba ofisialy indray zao ny lanonam-panjakana ara-panjakana famelohan'izay dia andeha hanomana foamam-panahintsika vetivety aloha tsika hanome voninahitra an'Andriamanitra fisaorana ity andro lehibe ity ihany koa dia ankasitrahany Mamy Jeanne hitondra fotoam-pivavahana fohy ao amintsika rehetrarehetra amin'izao fotoana izao. Miangavy antsika toko mba hiaraka hitsangana. Hiara hivavaka isika Andriamanitra rainay io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, misaotra sy midera ary mankalaza anao zahay manome voninahitra anao. Isaoranay Tompo, hitantananao reto vahoaka maro etoreto, isa tokantrano, tantananao tonga tafavory eto. Eny, tsy hainainy tsy hideranao Jesosy, tsy hainainy tsy hankalazanao amin'izao fivoriana masina izao. Eny, teto aminay tokoa ianao, satria efa voalazanao fa hoe raha misy olona mivory amin'ny anarako, 2 na 3 dia eo afovoany aho. Reto izahay, mihoatra zany isa betsaka zany eto. Koa isaoranay Tompo zany fitiavanao sy fanomezam-pahasoavanao izany izay nahatongavanay teto. Eny, tsy avelany ho diso anjara tokoa ny teninao sy fankalazananao Jesosy satria matotoy izao izahay dia noho ianao. Isaoranay ny andro sisa nomenao, mbola ahafahanay mankalazanao sy mideranao toy izao. Eny Tompo, totrom-bavaka ny tanyrazanay izay tany razanay malalanay. Eny, ianao no nanome ny fahasoavana maro ity Madagasikara ity. Ianao koa nanome Krisloa endry, hitondranay sy tantananay ary hitsimbonanay eto amin'ity Madagasikara ity. Isaoranay koa ireo governemanta izay miara-miasa aminy, omenao azy ireo ny hery ny tanjaka, tolotsaina endry avy amin'ny fanahy-masonao Tompo, ho sakambin'izy ireo hoentina hampandroso sy hanatsara ity fanjakanay Madagasikara tanyrazanay ity. Eny Tompo, raha ny vavaka tianay hoentina eto amin'izao fotoana izao Jesosy maro, tsy adinonay koa mivavaka ho an'ity vohitra ambony manjakarivo ity, izay nampiseho ny ray aman-dreny isa faritra avy nanao ny tsodrano teto. Eny, tsara tokoa izany, tsodrano izany nefa tsodranonao Andriamanitra rainay eo no tena tiana ihany koa, izay mbola hivelomanay ny tsodranonao hatraizaka. Mametraka izany amin'ny fiainany tsirairay avy izay Jesosy eo ambanin'ny fandaminan'ny fanahy-masonao sy ny tolotsaina rehetra. Dia izay vavaka fohy izay Jesosy no entiko eto anatrehanao, fa mendrika ho deraina tokoa ianao ka dia ho anao ny dera sy ny haja ary ny voninahitra mandrakizay. Ny vavaka teto nefa Jesosy dia na ny voatonona na ny tokony ho tononona nefa tsy voatonona dia ampiarahanay amin'ilay vavaka tsara nampianarina hoe rainay izay ny an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, nety an-tany ho tahaka ny eny an-danitra. Omeo anay anio izay hanina sahaza ao anay, ary mamelana erokay, tahaka ny namelana izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fahatam-panahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa nao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Afaka mipetraka tsika rehetrarehetra, ankasitrahanao ihany koa Mamy Jeanne nitondra amin'izay ary tena matevika hoditra tokoa ny tsodrano azy teto tamin'ity andro anio ity, nahazo tsodrano ara-drazana tsika, nahazo tsodrano avy amin'Andriamanitra ihany koa, inona tsy noho ny tendavina mihoatra an'izay? Ia, ny tsy ny fandravana fa ny tsodrano fitomboana, ankasitrahana feno Mamy Jeanne, ny fisaorana atolotra azy dia atao tahaka ny hanim-pinasoka tantely, amboloana manitra, andramana fi, tsakony mahafadina, atelina vahatry ny aina.
tena tiany teny tony tany tony. Itony tany tony dia naorin'Andriamanitra tamin'ny tony teny tony, zany hoe tsy misy tony tany tony raha tsy misy tony teny tony. Ny tenitenen'ny tena raha tena tenenina fa tsy tonontononina fahatany dia azo antoka fa tena tiany teny tony tany tony. Itony tany tony naorin'Andriamanitra tamin'ny tony teny tony, zany hoe nihaja ifanolorana, ny voninahitra ifanomezana. Ary izay indrindra no idirantsika amin'ny kabary ifandimbiasana tomboko, satria tomboko dia misy ireo olona manana ny ajany, manana ny asiny izay hitondra sy ifandimby fitenenana eto ankehitriny koa izao voatra izao tomboko dia manana ny antsoina hoe mpitondra, ary ao anatin'izay mpitondra izay no anangatsika ampanajana ny ben'ny tanànany Somamanina mba iroso ety hitondra ny fitenenana raisitsika miteraka amin'ny revidrevitra izy tompoko. Andriamatoa tania generaliny tetikasa filoham-pirenena mivady, ianareo ministra zay tonga manatrika etony, Andriamatoa gouverneur amin'ny faritra Itasy sy mpiaradia aminy, Ramatoa AGT en préfecture sy mpiaradia aminy tazana tonga etona, isika solombavam-bahoaka rehetra zay manatry tava amin'ny andro ankehitriny, ianareo tandroko aro mivozona fanatry tava ankehitriny, ao ireo namana ben'ny tanàna tonga manatrika izao lanona izao sy mpanolotsaina, ianareo olo manakaja maro sivily sy miaramila, ireo ray aman-dreny be amin'ny tanàna, isika vahoaka manatrika etona tompoky lasy tompoky vavy, sady fararano tapino fararano trondro ny faritra Itasy. Fa eto amin'ny vohitra misandratra eto ambolo Manjakarivo kosa dia sady fararano danonana ny fararano mpitiavana, satria ny fitiavan'Andriamanitra lehibe na totosantsika izay fampiarabana taom-baovao malagasy izay. Fitiavan'Andriamanitra lehibe koa ny tantanany ny diantsika tonga soamantsara eto amin'izao toerana izao ho anazy ny diara sy laza ho tsia kosa ny fiadanany. Faharoa manarak'izay dia fitiavantsika menakavy sy mifankatiavantsika na tonga antsika tototo sy azakazaka na ny lavitra ny anakaiky. Noho izany tonga tsy miaraba sosotra la tsy miaraba tezitra dia faly miaraba antsika rehetra aloha tonga soamantsara eto amin'izao vohitra misandratra ambolo Manjakarivo zao salama tompoky lahy, salama tompoky vavy. Faharoa manarak'izay dia isaoran'Andriamatoa tale generaly ny tetikasa amin'ny filoham-pirenena zay nitotona fotsy sy nandro namasaka aloha karakara izao fety aman-danona izao dia akasitrana tanteraka izy zay zanaky ny tanàna Somamanina ihany koa izy dia misaotra makasitaka makatelanareo vady sy ny ankonanareo ao koa dadabera zafy zay mbola ray aman-dreny be eto amin'ny tanàna ity makasitra sy makatelina tompoko enganeo ela fanapahana ikapa hitany tonony ivery hitany vaniny eo amin'ny asa manandraikitra zay napetraka. Manarak'izay koa dia misaotra anareo olo manakaja maro tonga manatrika izao lanona izao, zava-poana tokoa izao lanona izao raha tsy natrehanareo dia enika zay amboninahitra tokoa izao tanàna izao sy ny commune Somamanina atrehanareo olo be tahaka izao dia makasitraka sy makatelina tompoko lahy, makasitraka tompoko vavy. Tsy adino koa nefa reo ben'ny tanàna namany zay nanotrina ny tena amin'izao lanona izao engane ianareo ho ampinin'Andriamanitra zay amin'ny zavatra atao dia mba ho ela fanapahana amin'ny adidy tsy andraikitra ny rapetraka. Nefa tsy atao hoe aparafilaza fa faratapom-boninahitra dia isika vahoaka manontolo, satria ny fanondronasika marobe toy izao ny tena manalonana ny lanonana ka ny fitiavana rehefa tsy arahana vahoaka maro zava-poana dia makasitraka tompoko lahy makatelina tompoko vavy amin'ny fatongavana engany mba ho tanteraka amintsika ny tsodrano zay napetraka ny ray aman-dreny teo amin'ny maha taom-baovao malagasy azy dia ho ambiakotritsika menakavy tsirairay avy zay ny tsodrano sy raha mivavaka zany ary ny tsodrano natolotry ray aman-dreny hoan'ny fitonam-patsakana teo koany dia mba ho aminy zay tsirairay avy dia mba ho ela fanapahana amin'ny adidy amanandraikitra tsirairay avy tsika rehetra. Soana tompoko lahy makasitraka tompoko vavy, mirary anareo zay anao tontolo andro sambatra ary rehefa saraka etsika dia ho tsara mandroso ho tsara miverina. Soana tompoko lahy makasitraka tompoko vavy, soana tompoko.
tubuka fumba na punga taba ni maru kilunga asakasakya usimatunga kura kontana nakanga kalu fanau murumaya asaka reutsimichanga tula fumba ni yaso siuka fanazarigaso asaka reutsimasu Venu falavi malala, venu falavi malala, zini kasi salazai, facha na sumbinana, tafamana ni maraina. Yeri kakara tajani, duli kandeti tajani, sakaremu, sakaremu, sasa ni janu mani, kiuli kandeti nina, sakaremu sagitina. Matunga kura kantara kantoka kara kalu fana murumana asaka reutsimichanga tula gifumba ni yasu siutsika fana utaringa asaka reutsimichanga Janala, patra kilai patakala, feju paravi malala, feju nilavi malala, zini kasi salazana, facha nau suminaina, safanani maraina. Chayari, ulipuna na chenji chisani, sakaremu, sakaremu, sasa ni ranu na nina, kiuli kadefi sakaremu sagitina. Ny andrinatina viany amboniaza miaraka amireo ariva vety maro solotena ny faritra ihany ko tonga manao miasina zao vola zao atureyana mangako arivoko ny merina reto zany ny lokagako fasamembola tavaverina Kirutiakana urajiju Nijurukusi sarana Nombola Chinchanga tajichumba Rapani viviana Hatuyana Ramakaku Yarifuku Riberna Netuzam Sini Lukanaku Fasami Mula Tapaverna Nilutakana Mulaiju Nitulukusi Isana Nombola
Luciana.
izany no fiaraban'andriana ataonay amin'ny olodina dia arabaitsika manokana reto ray aman-dreny andriana solitena vanofaritra maro tonga manotona somamy voninahitra zao lanonana iarahantsika eto amin'ity vohitra amin'ny sandraka ity izao sarasara jabaka tompoko jarava tompoko akorolaly makasitraka mandrosoasina avitsika dia iroso amin'ny dingana voalohany amin'ilay fizarana faharoa itsika dia tsinona zany fa ny fanaovantsy ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny ivitoerana fifanaraka-asa na ny centre de formation professionnelle eto amin'ny vohitra ny sandratra ambolo manjakarivo sy ny Grune University de la Nonné. Tiako ho fantatsika ihany nisy pretra ray aman-dreny jésuite agronome de formation izay akalazaitsika ihany koa ny fahazatoana naterahany amin'ity taona ity ny père Henri de Lolané ometsika teako zany tompoko anontany itsika hoe iza mo révérend père de la Nonné. Izy dia teraka tany Frantsa maromarina kokoa tao avarabaratry Frantsa tao dia tonga teto Madagasikara izy tany amin'ny taona 1970 ngamba ny tany hoany dia izy no nanao ny fikarohana mikasika ny famokarana ny vary lay volovary maroanaka na SRI système réciculture intensive betsaka ny fampianarana noetiny ary nanapa-kevitra ireo ataoko hoe mpandimby azy misy maro izy ireo ankehitriny hitatsika ireo professeur maro enkaviko mahitsangana izy ireo etsy ao professeur Marius professeur Simon Pierre maromaro izy ireo tompoko izay isany mpandimby izany ray aman-drenitsika izany. Izy dia nametraka ny tantsa mba ho tantsa tena scientifique izay nanao ihany koa fikarohana maro ho amin'ny fampandrosoana ity fotony fampandrosoana maharitra ny tontolo ambanivohitra koa tapa-kevitra ny campus université de Lonane Grune University ny maromarina kokoa izay ny fondateur moa dia iako mahitsangana docteur président Emona ary ny lecteur professeur Marius eto dia mba iroso eto satria iroso amin'ilay cérémonie officielle tsika de signature de coopération de collaboration avec le centre professionnel de formation professionnelle et technique représenté par Madame Voulanirina Andriamananour née Razakamanana que j'ai l'amabilité de convier. Safady yarlala fa misy fandaminana dia manatrika manoloana ny tompona andraikitra voalohany eto amin'ny tany sy ny firenena Andriamatoa ministra Ernest Tsilenak sahirana mihitsy moa fa misy apostrophe le anarana ramse afa samy zay anarana teto Madagasikara izy satria miavaka kely metsika tehaka ny ray aman-drenitsika Andriamatoa ministra mba iangaviana anao mba iroso mba hotoreny témoin de mariage reny dia angatahako koa ny député Andry Ratsivahiny zay isolo tena ny filoham-pirenena ihany koa eto rahalahtsika mba ho eto dia ny gouverneur Vivatre Rakotovao mazava ho azy sy ny gouverneur ny faritra Maherzo Andriamanana ny généraly dia mba iangaviako koa Andriamatoa Drena sy Ramatoa Aja Tale teo aloha ihany koa sy izay Tale mandimby anazy asa hoe Tale Rija ihany koa mba iaraka ijoro satria zava-dehibe ity amin'ny tantarany ity ivitoerana fampiofanana ity eto dia manaroatra ihany koa misaotra anareo zay nitotona fotsiny andro namasaka isany amin'ireny Ramatoa Tale raisamparitra teo aloha amin'ny adidiny fanofana karakasa Ramatoa Aja zay eto ihany koa amin'ny fanampiana rehetrarehetra ary indrindra Andriamatoa ministra zay nany hoe ny agrément officiel izany hoe fakatoavana amin'ny ara-panjakana fijorono zany toeram-piofanana izany dia miangavy anareo zay niomakomana iroso amin'ny fanaovan-tsinoy itsika dia
miandry le matonzely tsara taresy tsara fanahy reny tsy fantatra fa notrany tazatazako teo any fa miandry anareo le sanaovanao tsiniany e dia asaintsika Ramatoa Volanirina Andriamanalova dia miaraka amin'ireo formateur ihany koa dia atsotsika professeur Raymond sy ny mpanosiny anankiray miaraka aminy voalaza voasoratra ao anatin'ny protocole mamorosy kely etsy any anareo safady rangopoy sy signature eo amin'ny 10 petsy eo a izany fanaovatsiny izany dia rehefa vitsy zany a dia ny fanakalo ary dia mba iangavitsika Andriamatoa ministra zay anolorana aloha izany koa mba ametraka ny rangopoy a ho mariky ny tsodransy fankatoavana izany zavatra izany a dia Andriamatoa Drenina sy Ramatoa Aja ihany koa izay manatrika etoana. Ny votoatin'ny fiaramiasa moa zany dia ny fiamanana défi izay tarihany Ramatoa Volanirina Andriamanalova izay nametraka ity ivitoerana ity dia mametraka izao toerana izao mba ahafahany tanora indrindra ny vehivavy amin'ireo asa maro loharano mpiarina ny asa tanana ny fitantanana ihany koa dia voalohany amin'ireny ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana eo ihany koa ny haino taotrano sy ny asa tanana maro samihafa ary ny sampana informatika ihany koa dia ho avy tsy ho ela satria ny vohitra misandratra dia vohitra voalohany eto Madagasikara ho ampidirantsika ny fibre optique zany hoe raccordé à l'autre route de l'information eto amin'ity zao tontolo zao ity zava-dehibe ao anatin'ny tantara zany tompoko isaorantsika sady ny ministra rehetra tsotra ndraikitra ny fanometana ny zavatra izany efa vita ny tranché rehetrarehetra eto ny tranché dia angambany anao photo de famille kely miaraka amin'reto ray aman-dreny ianareo aloha manao photo de famille dia efa aveo alefa fitenena ny fahatelo ialana tsiny fa tratran'ny coronavirus izy amin'izao fotoana izao ary tsy afaka tonga eto amin'izao fotoana izao fa misolo tena azy koa ny tenako dia tsy izay izany fa ny directeur général ny IOLI English Language Institute izay piombina antoka any koa izao asa izao ankoatran'ny Lolanier Green University izay soloa ny tenako to miala tsiny indrindra nohony izany zavatra izany dia engavina avatra azy mesika nareo da dia zareo no manatona safady monsieur le ministre dia miaraka amin'izy miadalo sy photo de famille eo zao dia manaraka Drenina sy madame Yatsy tsy metsika nareo lafy tonga dia lasanao le dame amy gauche à droite zay dia migovy amin'eo raha mirahalahy ihany koa miamitatra zany le izy dia ny député mirahalahy député ratsy vahiny sy Andry Ravoavy azoko izy teo dia i filo lefitry antenimerandolona mbiky Erlaza izay mipetrakitsika eo akaiky ny monina sy madama zany izy satria misolo tena ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta sy ny président ny Sénat ihany koa izy zany eto dia masitraka anao mba hijoroka anao anaty sary ihany koa
tsikitsiky tsara dia ho falana sary ary atao tsara mihitsy dia mahafapo mipaka sary fa tsy fahita firy zao sady tsy miveriverina impiry ihany koa. Ny ary tokolasy tomoko vavy mbola misy tsy azo ay mbola misy tsy azo Sola ho tapa-kevitra teo zany sary nona amin'iny zao. Mety ny tsika. Talvez saucisse. Saucisse. Mikasa amin'ny filoham-pirenena satria efa nisaoran-doana rehetrarehetra teo. Omentsika teraka mafy be ihany koa izy satria anisan'ny mitotona fotsiny nahazo namasaka izao tao lehibe izao. Dia efa hitantsika ihany koa Madame Volanirina Andriamananoro manana ny anjara fitenenany ihany koa izy dia omentsika azy indray ny fitenenana amin'izao fotoana izao azy. Tombolay sy tompovavy ianareo olo manan-kajabavo amin'ny toerana sy lavam-boninahitra izay misy anareo avy. Fifaliana sy ampanetretena no andraisako izao anjara fitenenana izao. Volanirina Andriamananoro no anarako. Tsisy izay tsy mahafantatra angamba fa Andriamatoa Ministre Augustin Andriamananoro no vadiko. Izy dia isan'ny tompon'andraikitra eto amin'ny firenena ihany koa. Ankehitriny dia sarotra amiko tokoa raha ny tena vehivavy no handray anjara fitenenana manoloana izao vahoaka maro. Anatin'izao fotoana sarobidy ary manana ny tantarany ihany koa satria andro taom-baovao malagasy anio. Taona ifampirarian-tsoa ary ny rariny sitsiny dia tokony ray aman-dreny no tokony hitondra ny fitenenana. Nefa moa dia natolotra ahy izany teny izany ka dia raisiko amin'ny fitiavana sy ampanetretena. Na izany aza dia tsy maintsy hoentiko ihany eto amboalohan'ny fialan-tsiny. Sao sanatria ny vava miteny misy teny diso nalatsaka, indrindra mety hioatra ka mety hanafotoina ny sasany amintsika. Matsiaro tena
mitafy lamba imason'ny tompony ao satria tsy mazokony natao ananatra fa zandry natao bedesina. Saingy amin'ny vanim-potoana tahaka itony amin'ny mahatompona andraikitra ny tena eto amin'ity ivitoerana fampiofanana ity dia matsiaro tena manana didy tokoa. Tsy misy mafy tsy laitra ny zoto hoy ny fitenenana, ary rehefa mazava ny tanjona iantefana indrindra ao ny zotom-po sy ny fikirizana dia tanteraka arak'izay sitrapon'Andriamanitra ny kasaintsika rehetra rehetra. Tompoko lahy sy tompoko vavy, raha nanao izao ivontoerana fampiofanana araka azy izao ny tenanay tany amboalohany dia betsaka amin'ny fanontaniana izay nipetraka. Ankehitriny anefa rehefa mahita izao fotodrafitrasa mijoro eto amin'ny vohitra misandratra eto ambony Manjakarivo izao isika, izay ivitoerana fiofanana Centre de Formation Soa Mahamanina, izay mampatsiahy zavatra betsaka no diavina ihany koa teo amin'ny tantaran'ity firenentsika ity. Renim-pianakavianao mananjanaka 3 mianadahy. Betsaka ny renim-pianakaviana izay manatro maso izao lanonana izao. Misy amin'ireny koa miara-miasa akaiky amin'ny tenako ary tany am-boalohany dia maro ny fanontaniana nipetraka hoe fa maninona ny tsy maintsy lalana toy izao no ahafahantsika manampy ireo renim-pianakaviana izay maro aty ambanivohitra ety amin'ny faritra Itasy mba ahafahana mikolokolo ny fianakaviana indrindra hitady sy hikatsaka lalam-piariny mahatomombana ny ao an-tokantrano. Dia lasa miara mahita isika ankehitriny fa ny fanofanana arak'asa, ny fahaiza-manao izay ampitana amin'izany ireo dia fanohitra lehibe ary fivoy hialana amin'ny fahantrana indrindra. Tosika lehibe ho an'azy ireo mba hananana ny tena maha-izy azy sy ny fivelarana ara-maha-olombelona. Koa nanapa-kevitra ny tenako andray andraikitra iroso hatrany na teo aza ny sakana maro sy sedra samihafa. Koa isaorako ny vady andefimandroko izay teo lalandava nanohana izany. Andriamatoministra Papa Chéri Augustin de Malaloux, satria tsy mba tarainy tanamiepaka izy dia teo lalandava indrindra tamin'ny tohany ara-kevitra, ara-bola, ara-pitaovana ka nahavitana niezaka toy izao. Mahafaly ahy ny manambara ankehitriny dia misy ireo sampana vitsivitsy eto am-piandohana, misehatra ny fiompiana, ny fambolena, ny taozavatra, eo ihany koa ny tsiro sy ny fahaiza-mahandro na ny art culinaire. Misy ihany koa atsoatsy ny fianarana tenim-pirenena vahiny sy ny hafa maro ihany koa. Ankoatr'izay ny fanohanana ho an'ny tanora ihany koa, ny tao-trano sy ny mikasika ny asa vaventy. Dingana lehibe no natao teto amin'ny vohitra misandratra eto ambony Manjakarivo na totosa izao tetikasa samihafa izao. Porofo mitohaka amin'ny tendany ary vavolombelo mipiasa ny bainga. Raha mahita isika ny lalana rarivato na pave eto amin'ity toerana vohitra misandratra ity izay vokatra teo amin'ny fampianarana arak'asa. Isaorana ny gouverneur en faritra angady ny nanana sy nahitana tamin'ny tohana rehetra. Nahavitana izany zavatra izany ary indrindra eo ihany koa ianareo mpianatra andiany voalohany na feny fahaiza-manao. Tsy ho ela dia hitantsika ihany koa ity toerana efa namboarina ankehitriny
andraisana ny fotodrafitrasa lehibe isahana ny fahasalamam-bahoaka eto ifotona ny centre de santé communautaire. Iarahana miasa ihany koa amin'ireo mpiara-piombonantoka sy mpanao asa soa izay saovako dia meloa eto ny fondation Viseo ary ny société Meditech izay nanao ny tolo-tanana ka ahafahantsika manatotosa izany. Ary tsy kely na aty am-para-pitenenana aza ny tosika izay andrasantsika amin'ny ministera tompon'andraikitra Andriamatoa Ministra. Misaotra anao tamin'ny fanohanana rehetra ka nahazahoana ny agrément na ny fankatoavana amin'ny fananganana ity sekoly fiofanana arak'asa ity. Mijoro ara-panjakana, ara-dalàna. Izany izy sekoly izany ankehitriny. Ary midika koa fa ny diplôma izay ho vokarina anivon'ny izay vokarina azo ny mpiofana eto dia mahazo ny fankatoavana ihany koa eo anivon'ny ministera ny asa, fonction publique sy ny fampianarana ambaratonga rehetra ihany koa. Zava-dehibe izany aminay satria midika izany fa tsy mijery fotsiny ny ezaka atao ny fitondram-panjakana tarihan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina, ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernemanta Tsay Christian, indrindra ianareo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta izay manohana izao ezaka ataonay rehetra aty fotony izao. Eto am-pamaranana dia maniry sy manantena ny tantsoroka avy aminareo izay namako eto ifotony. Andriamatoa ben'ny tanànany Soamamanina, ianareo solombavambahoaka ny Madagasikara, eto itasy. Indrindra ianao Andriamatoa gouverneur amin'ny faritra itasy, Général Mayor Soandriamanana sy ny mpiara-miasa aminao. Eto ihany koa ireo mpiara-miasa isa tsokajiny ny région Aquitaine, ny association izay miaraka eto. Merci bien, messieurs. Maniry aho mba hiroborobo ety amin'ny faritra ny hetsika, indrindra ny modely izay asehontsika ka ho maro mpakatahaka ary itasy vonin-kandroso irehareana eraky Madagasikara. Farany isorako ihany koa ny fitokisana izay napetraky Lolanier Green University izay miaraka nanao ny fanaovan-tsony karaha-miasa voalohany ahafahantsika mametraka ireo mpampianatra vitsivitsy eto am-boalohany mba hanao ny fiofanana eo amin'ny sehatra ny fambolena sy fiompiana ary eo ihany koa ny tao-trano. Isaorana Andriamatoa professeur Emon Randriamahary sy ny mpiara-miasa aminy amin'izany zavatra izany. Ary mintsy manantena izahay fa ny fianarana ny teny vahiny, indrindra ny teny anglisy dia hitoetra ihany koa satria fantatray loatra ny fahaiza manao an'izany professeur izany izay nanorina ny sekoly Eli izay nampiofana tanora Amanarivony maro izay mahafehy tsara ny teny anglisy ankehitriny ka mivelatra eo amin'ny sehatra maro. Izay no ela tompo klasy tompo vavy dia teny fankasitrahana no omeko anareo izay vahiny sy namana tonga nanome voninahitra izao fotoana izao. Andriamanitra tompon'ny fahasoavana ne ametraka aminareo ny fiadanam-po ary ny loharano-karena fahasoavana rehetra hitoetra aminareo sy ny ankonanareo, indrindra ny fahasalamana ahafahanareo miatrika ny adidy sy ny tontolo andavanandro. Misaotra tombokilay, makatelina tombokivavy. Misaotra ny filoha Andry Rajoelina noho ny vina izay napetrany
manantanteraka izany isika kehitriny miaraka amin'ireo tompona andraikitra rehetra, indrindra ianao Andriamatoministra. Oelavela ny vohitra misandratra mbola Manjakarivo. Oelavela ny ivon'ny toeram-piofanana Soamahamanina. Satria misy mpiara-miomina antoka amintsika vahiny eto ary tonga ihany mpiarahona mba nanalokaloka fa mijaly le ray aman-drenitsika eto so mba misy mba manana elo anke mba omena elo zareo tsy fa tena hitako le masoandro be lohataona efa mijaina loatra mba tsara mba jerentsika kely ke zay zay mba ametraka malomaloka dia omeko any professeur Amona angambany any teny frantsay na miteny anglisy ny fisaorana sy teny ho amin'reto mpiara-miovinantoka ao ny région Aquitaine monsieur Emmanuel io any koa ireo mpiara-miovinantoka efa ihany koa ao anatiny eo fondation Visio monsieur Richard ihany koa société médiathèque andemato misy Rajoel ihany koa tokony amintsika eto izy natsony hoe Patrick Rajoel sady namana Zokobe atsika mamitsangana amentsika tapoky ny prince Rajoel Patrick eto koa président ny fondation Visio zay fantatsika fa mpanao asa soa ihany koa manera Madagasikara manao sekoly manao toeram-pitsaboana sy ny sisa tonga eto amin'ny vohitra ampisandratra izy arabaitsika izy misy mpiara-miovinantoka ihany koa miaraka amintsika eto ny Nous TV monsieur Jang mivady eto mba mitsangana ihany koa monsieur Jang zay hitantsika eto l'équipe complet Nous TV akoatran'izay dia eo koa ireo mpanao gazety maro ao TVM monsieur Alfred hitako ny TV Plus hitako Record Cool TV sy ny sisa mbola voalohany tantara sambany zao no namorina mpanao gazety maro toy zao zany hoe mitodika aty amintsika ny masony zao tontolo zao amin'ity taom-baovao malagasy ty tompon'azy tovovavy dia ny fandara sy fandraisam-pirenena to aorinan'ity dia iko iomanao zany ny gouverneuran'ny faritra ny généraly Andriamanana Maherzou Solofinirina dia ny député ny Madagasikara Andry Ravoavy ary ny filohalefitry ny anteny Merandolona Erlaza Mbika dia aorinan'izay isy ny fanolorana maro-pakasitrahana hafakely ho an'ireo zay ny fanometanana ary natotosana ny fototrafitrasa sy ny ivotoerana fampiofanana eto dia ny mamarana ny kabarvo mazava ho azy dia ny ray aman-drenitsika ministra tompona andraikitra ministra mivady ary aorinan'izay dia manao ny fanapahana ny tady maro loko moa filazana azy amin'ny teny malagasy sy fitokana ny fitoerana itsika manokatra lay takela-patsiarovana ho mariky ty andro ity zay no fandara keliky fandarantsika dia tena mamarana azy io le tena hoe resaka sérieux dia le nofikena amin'ny tampihavanana zay mamampiavaka anay eto amin'ny vohitra misandratra toko makasitraka tokony azy tovovavy andianiko ny teniko toizy le toizany fa ny niafako feziko. Ladies and gentlemen, it's a great honor for me and for Mr. the Minister Andriamananu Augustin. He's not only a great public speaker, he speaks Malagasy very well, he speaks English, and he has got his public speaking award from the Harvard University. So I'm afraid to speak in front of you. So. We need English. Of course, you need Malagasy, but you need English and French to have great international relation. We cannot live at Sumaman only. You need cooperation with all the worlds to make this village a rising village. Thank you very much for your cooperation, and we believe that this place is not only to build a beautiful house like this, but he has decided to promote the rice cultivation
Boulevard Marwanag. It's very nice to have beautiful place like this. But if you don't have food in this house, you are going to run away. Raha ohatra ka tsisy sakafo io trano tsara tarehy io, na io rova tsara tarehy io, na io tranonao tsara tarehy io, dia andositra andehanany toeran-kafa ianao. Ladies and gentlemen, Santabar is today. This is the time that you must bring our harvest to the king, to the leaders. And today, we have a great problem. The problem of the degradation of the environment. And there is a problem of rice cultivation. But we have the solution. SRI. And the best technical technology for the development of agriculture, agroecology. We cooperate together with this place, with the philosophy of Henri de Laulanier. Fiteny ka miteny malagasy, ray minitra tompoko. Na dia manana trano tsara tarehy, aza isika, tsara be iny manao trano ho an'ny hafa. Fa rehefa tsisy sakafo ny firenena, rehefa tsisy sakafo ny vahoaka, rehefa tsy miakatra amin'ny vary, dia tsisy azo ondrana eny ivelany. Mpanondrana vary Madagasikara, ary azotsika atao manondrana vary ao anatin'ny fotoana fohy, raha manapa-kevitra hidina aty ambanivohitra ny manam-pahaizana ny université ary miara-miasa tahaka izao. Tompoko lahy sy tompoko vavy, maniry zahay raha maniry hisandratra tahaka ny soambamanina avokoa Madagasikara ray manontolo, ka metraka ny volovary sy ny fambolena sy ny fiarovana ny tontolo iainana ho voalohany. Ary tonga ny teniny ilay mpanjaka endry manao hoe tsy manam-pahavalo aho afa-tsy ny tsy fampimbary sy ny tsy fampitsakafo. Tompoko lahy sy tompoko vavy, azo atao ny mahatonga ny Madagasikara ho sokotry ny Océan Indiana, ho tanteraka ane zany amin'izao fotoana izao, miaraka ny somamanina sy miaraka amin'ny ity toerana fanaovana challenge na défi na inona amin'ny teny malagasy fanandy. Sotra tompoko lahy, sotra tompoko vavy. Thank you very much, Mr. Emron. Very relevant speech. Tena saika mitosika miteny anglisy izy fa tena miakatra le sentiment. Misy vahiny zay tonga amintsika eto manakaja dia mangatahako hitsangana. Ladies and gentlemen, we have honor to introduce you the governor of Bungalav and the parliament members, Mr. Bien-Aimé from Bungalav. Ny gouverneur ny Bungalav, général Miaramanana Joseph, sy ny député ny Bungalav, Fianarivbe, Monsieur Bien-Aimé ihany koa, raisitsika mitehaka ampifaliana sy ampitiavana amin'izao fahatongavana izao tokolasy tokovavy. Eo ihany koa amin'ny tampiara-miobina antoka ataoko toko manovonimbonao misy vazaha namako tsara fanazay zay Monsieur Pascal No, directeur général du groupe Raissout, ancien indien, asa raha ho izy miaraka amin'ny ramatovatiny. Monsieur No Pascal du groupe Raissout na le soma fosa, le soma rehetra mandeha eto amintsika rehetra eny. Reny antsoina hoe soma Raissout, soma fosa, mahatonga ny olona be fosa atsika eto tompoko. Dia eo ihany koa ny constructeur miaraka amintsika principal, le groupe Magic SA, soloany tenany monsieur le gérant Tojo Ranaivo, zay nampianatra ihany koa nanao an'izao collégier mahafinaritra izao sy ny toeram-pifanana, arabaitsika ihany koa izy ireo. Betsaka ianareo namana mpanao sasoa satria tao-trano tsy efandery, tsy ho vita ny herim-po na mivady na izay eto tanàna fotsiny ny zavatra mijoalajoala eto, fa ny fitiavana lehibe indrindra zay nasehonareo, fitiavana zay iarahantsika amin'ilay vina ny filoham-pirenena amin'ny fanatanterahana amin'ny velorano ho tena fanotra ialana amin'ny fahantrana indrindra anovantsika ny tantaran'ity Madagasikara sy firenena malalantsika ity. Raisitsika mitehaka ihany koa ny fandraisam-pirenena manaraka dia ny gouverneur général Herjo Andriamanana ary ody miasa ny député ny Madagasikara Andry Ravoavy
nefa mialohan'izay ho asitsika kely hira gasy tompoko makasiraka tompoko lasy vavy isa ao alohan'ny hira gasy napahimanga zany a dia ry zareo sarvazo zay anisan'ny vahiny tonga eto ihany koa zany dia andray anjara ao aorianany zareo a dia itony mpandraisam-pitenenana izay efa nambara teo sotompoko Tunga nyara tangi luka nasi
Faina yanti, si si sapurane tawo,
Saita masareta muntan, lawan kipung masunau, keing kepul panjangau. Ada matau jenar furera bato satana partunera wai, wayam nyapea. Iskun kebab, iskin akrab, untuk menantang sungai bulan-bulan kan dia pamalicakan. Awatan mufijak, ya ada kita. Awatan isu hal tapak se kalah samurikat. Yang serangan, yang cuampan. Awatan itu gajawanat surkan isut suti. Kita turentak, kita cutabat. Ada bulan tiga yang berseri kecil-kecil atas. Usaha neki, ganto sati, dak rumah kati, dak delantin. Ayo salam kebulan kubakatan nabi. Anas kelalu, ayin nartia, ayin nartia wabah jinak ludun. Ayo baik, ayo nuasina resakan. Apelan lain lumbai peca-pecakan. Otan is panawan kenyang ketu. Itanare baptenan di cekeku. Jinna fui ke benalo basheya. Enam tak mazatan yuldeya. Enam sungetsu pamanala panaka. Panjerum posunawa dan isobakaka. Enam titik na posuntia. Otan tak kawawan dia. Ada orang
Sudah akan lulangkai setan bertungasai Wai tiara sti Utmet akan sti Perati patinas tanu Para baratun nasafi Sawati akan kata sin Ayawalos kaleban Jalan kata kale sunit Atmet akan terima saya nak parah dulu ya. Main-main pantadrano. Murah dia rasa wandak si pakawo. Ai sinjang forai ni dari pampo. Pane pomang, nan nomor nani. Karena pamit yang lis masih tiada kajian bang kuno kemana lagi? Ira po kawan, dia mana nomor nang mau bagi jari tenas. Jadi kita baca apa ni? Pemula staff, bukan aja dia ni sendian nanti mungkin. Warung karapita ni anak tasro, itu kata besar lantai na orang ni na usiu kata faras. Kanu isanya. Pode tu puni sama da sona yon da dia la jena ilu. Deve de ver. Chama na on. Ai. Awan, na on. Ya. Rehefa vita moa ny anjarany gana dia anjarany dokotra anay no mifana fa mandra-piandry ny sarvazo zay anakatra tondra eo koa dia omenanareo aloha ny sehatra dia aveo miditra ny sarvazo sordoko eny ary araka ny fandaminana moa zany dia hiditra tanteraka aloha isika zany amin'ny fifandibiasa-pitenenana ao anatin'izay reherehetra izay tompokilasy tompokovavy voninahitry ny volo tompoko no fotsy andoha voninahitry ny vary no fotsy andoana fa voninahitry ny teny kosa no ifanomezana koa ampianatra tena feno no ampandraisana fitenenana ny gouverneur ny fahatry tasy mba hitondra fitenenana raisika mitehaka mirefijeritra Andriamato Général Solofinirina Maherbo Andriamanana gouverneur ny fahatry tasy soratoko tompokilasy tompokovavy mizara roa mazava ny kabary eo ataoko eto ka ialako tsiny raha eo amin'ny resaka ny arifenitra raha ohatra ka misy ny fangarony satria voalohany indrindra misy ny fety ny fomba fanao malagasy nataosika tamin'ny voalohany teo ary nisany kosa ny resaka mikasika ny fampianarana resaka ara-teknika zay natao soli androany ny fanarahana mikasika an'izany ko ialako tsiny ialako fondro raha misy ny fangarony ndray aman-dreny moa zany raha ny ara-drazana zay tonga eto dia omenanareo
ny aja sy ny voninahitra ao nareo ray aman-dreny ny printsy ny prinsesy zay tonga manome asina sy voninahitra an'izao fety izao ao ianareo ray aman-dreny am-panjakana andriamatoa directeur général ny projet présidentiel navady andriamatoa vice président ny ao amin'ny sénat andriamatoa ministre ny eo atsika solombavam-bahoaka ho antsika namana gouverneur maro dia maro tokoa izy ty ho antsika tompony araikitra mpanjakana rehetra ao anatiny ny ary fenitra zay mife am'izany salama daholo nareo nama hotereny kely le resaka nama ady tasitsika ny fomba fiteny anankiray afantarana ny olona hoe avy aty tasy dia rehefa miresaka aminao izy dia ahoana nama salama nama vaovao nama entre parenthèse kely fotsiny iny kasika izy iny ny voalohateny dia fariny miarahaba atsika manatrika rehetra eto ho an'ny vahoaka rehetra atao faritra tasy ary ny vahoaka rehetra maneraka amin'ny Madagasikara nahatratra izao taom-baovao malagasy izao misaotra manokana andriamatoa directeur général le projet présidentiel mivady sy reo mpiara-miasa aminy ary arotsika ihany ko ohatrany hoe misaotra tena ve zay le hiteny zany fa dia natotosa sy ny nanomana an'izao fety goavana be zao tery zareo fa dia mba magataka tehaka kely mikasika n'izy zay raha ijery an'le resaka zay le fomba malagasy zay marina tokoa fa io zao misy mety andika zavatra hafa le hoe raha vo miteny anao hoe dia anao taom-baovao malagasy dia tonga dia efa misy mandika hoe ndeha hanompo sampy sao dia mba diso aloha zany fomba malagasy araka ny teny ray aman-dreny be teo ny resaka ataotsika androany fa zay no voiziko kely amin'le fomba malagasy raha tsika malala iny na nytoetra nampiavaka atsika malagasy voalohany indrindra ny fakatiavana ny fihavana faharoany zany ny fanajana ary ny fahatelo manaraka an'izany ny firaisakina zay ny tena isan'ny toetra nampiavaka atsika malagasy manontany atsika tsirairay avy manahoana zany zao ny resaka fihavanana eo amin'ny samytsika malagasy misy ve zany tsika mamaly azy any manahoana ny resaka fanajana na any amin'ny resaka ny tokantrano na any amin'ny resaka ny akohonana misy moa ny sasany iny zany atao kely anina fotsiny raha vo mahita ohatra ohatranay fotsifotsy volo tony dia ozy zana ahoana bainina zany ve fomba malagasy tsy mitady tanora akory vefa fotsy volo zany le izy manahoana ny fihavana malagasy teneniko teo mbola misy fe zany na ao anatin'ny fianakaviana ao anatin'ny akohona nataony tarika mpahamanga teo le hoe na anakarena ngamba le zandriny anankiray dia inona moa ny planina natao tao amingana ve ngamba notrany tsy misy sony zany fihavanana zany ny firaisakina manahoana raha tsika mahita ny toe-javatra nisy na ara-teokarena na ara-sosialy ary ekonomika netiny resaka ny aretina teo iny misy ve ny firaisakina tsika miara iezaka anarina ny tsy nety misy ve zany sa tsy nisy atsika malala ny fomba gasy taloha rehefa misy an'ireny le vato ngeza be reny hotaritina zay tsy apoizinao hoe zakan'olona fa rehefa misy ny firaisakina zaka ihany le izy ka dia ararotika eto tsy misy maharatsy mihitsy ny fomba malagasy andindra ny resaka fanajana zay teneniko teo ny fakatiavana ny firaisakina zay ny amin'ny lafiny anankiray fa dia ambava omana apo-mieritra fa dia hiditra amin'ny lafiny anankiray mikasika an'ity le resaka fanasomiavana ny fampirarana fiaraha-miasa eo amin'ny centre de formation professionnel eto ambolo manjakarivo siry zareo ao amin'ny lorane moa izy teona tsy diso ano eto tompoka fisaorana betsaka ndatolotra anareo rehetra zay nanomana sy nikaroka zao fiaraha-miasa izao ary dia tenenitsika eto fa nyresaka
natao teto sy ny resaka nanaovana an'io sekoly fiofanan'io te tsy mivona mihitsy amin'ny resaka velorano nandre matofoloha velorano fahaefatra velorano fahaenina velorano fahaefatra raha mijeritsika dia miresaka ny fanomezana vana ny resaka fampianarana ara-teknika ary ny velorano fahaenina raha mijeritsika dia ny resaka famoronana firosoana amin'ny sehatrasa andea mato-minisitra mialatsiny raha nykely précision kely zay eto fa dia ao anatin'ny ezaka ataonay tanteraka zany velorano zany voalohany fanomezan-danja ny resaka fampianarana ara-teknika ary resaka ihany koa fanamorana ny firoson'ireo tanora amin'ny asa ohatra kely anankiray notenenitsika eto fa herinandro mahery eo teo ray volana eo zay misy le tanora aty amin'ny faritra somary sahirana amin'ny resaka firosona amin'ny asa dia ny fanaraka zay niara-ny asa madamalinina zafady mamitrangaana kely hoe izy hoe ahoana anao any atao fa ohatrany be loatra le tanora tsy amina asa eto sodra betsaka inona nataonay aloha voalohany indrindra natsona le tanora nampifanina manao pave aty efa vita nytao miarinarivo zao ny arivomamy mbola mandeha zany zao manamboatra pave dia mitoy amin'ny fametrahana pave mahazo roa zay zavatra zay mahazo le fahaiza-manao le akizy ary mahazo ny attestation zay isorina betsaka fa validenareo moa izy rehefa ny efa nizarainay nydikan'izany afaka izy zany mitady asa hoe tandremo fa ty misy taratasy efa navitako fifanana fa zay le olana rehefa mandeha le fifindramonina any amin'ny toerana hafany lasa jolako ianao sady tsy inona moa le aleo tsy hoteneniko le tsy kitapo inona moa tsy plaky tsy fehvozina zay le viteny mialatsiny fa ohatra amin'ny any sady tsy misy plaky ianao tsy misy fehvozina dia lefa rano tsisy mandray anao fa rehefa avy eo nefa rano dia lasa mpangalatra ezaka anankiray zay andea mato-minisitra mandeha zao ny eo arivomamy koa fampianarana pave sy ny resaka ny fametrahana pave ary zao ny tokony menainareo tanora rehefa ho avy ny fanamboarana lalana atoato dia iresaka amin'ireo entreprise zay manao lalana zay fa voalohany indrindra rehefa misy ny ilanareo pave jerenareo reo akizyreo meny mba anjara varotra zay ho azony fa zany nisan'ny famoronana asa faharoa manarak'izay tsy ho lava loatra ny resako rehefa manandeha koa zay teny nijery miatonatony ambony tambo teny tao miarinarivo fa ngato mibanitonina ma tsy miasa hoe tsy miasa fa tsy nianatra angamba monsieur le gouverneur misy manana BTS reo misy manana baka teknika reo ko maninona miatony aty ambony tambo tsy misy ny asa nataonay ampaletrena tena lehibe miara-miasa ny ao faritra moa misy zany ny asa ao atao amin'ny subvention présidentielle fa misy koa ny asa ao ataonay amin'ny resaka ressource propre interne amin'izao zao mandeha ny asa fanaovana tetezana ato ambadika kely ato amin'le ressource propre interne reo akizy nanana ny diplôme reo no nalainay manao manamboatra le izy miaraka amin'ny fokon'olonao ary zareo zany tena manao ny asa ara-teknika fa tsy maintsy mandray olona ty koa zay amin'ny resaka manœuvre ny antony nanaovana an'izay tsy hitangenany tambotsony fa sao de simba ny tamboa mba fanatevezana ny traikefany ary mba azahoany vola ihany ko misy andany temena azy am'izany zay miantoka ny sakafony sy ny tranony ezaka be zany rehefa tonga ty koa reo entreprise hoe efa nanatraikefa ohatry zao zay nama fa de ampidirinareo reo zay zany no ezaka kely ary ampanetretena lehibe no hitereraka fa miala miasa akaika am'zareo amin'ny teknika zay ka de engane ito hiatrany zany fa niezaka ao ataotsika de betsaka isoranao aty eo aloha teo zareo nitotona fotsiny andro mahamasaka ny resaka fanaovana ty centre de formation professionnelle ty satria raha eniko teo ny sampampianarana misy ato misy ny fambolena fiopina misy ny asa tanana misy ny resaka sakafo
zavatra tena ilaina ty amin'ny faritra daholo zany. Raha tsika malala tsika ne mana tany mamokatra ahoana moa tsika tsy afaka ampitombo vokatra fa ny olana kely araka ny tenenina teo lasa tsy voafe ara-teknika fa lasa le fanao mahazatra dia tsy tamivaingana le resaka fitombon'ny vokatra fambolena misy an'izany keo eto raha hiteny fotsiny keo ny resaka fanaovana sakafo na ny artizana mirona makany amin'ny fampiroboroborona amin'ny fizahatany zany malaza sika amin'ny fizahatany ka dia mitsodrahanareo tompon'andraikitra aleo alasana mba tsy ho lava loatra ny tenika dia mirary soatsika rehetra ary maniry sy mivavaka ao antsika rehetra amerina n'le fahendrena malagasy ny fankatiavana ny fanajana ny firaisan-kina misaotra tompokilahy misaotra tompovavy. misaotra nama ankasitrahantsika feno ny governoran'ny faritra Itasy ny tondra an'izay anjara fitenenina izay iraritsika ny amin'ny afatra izay napetrany teo dia ny ananatsika izay fampandrosoana maharitra izay ary mila olombanina izany ny mampalahelo matsy dia misy ny vanina fa tsy vonina misy ny vonina fa tsy vanina noho izany dia ilaitsika ny olombonina sady vanina ampandrosoana ny firenena tompokilahy sy tompokivavy koa mananjara samy vohitra tompoko ny any Ambohimanga manana ny ambato miantendro ataon'ny fitazatazanana ambato miantendro fitazatazanana eo ihany fa ambodasy fidasiana mangany fotsiny tretrika raha samy tretrika rylahy ny vohitry mamo manano ny alatapia fa sady mialokaloka ny raviny mialokaloka ny vono ny zanadany dia foto-tsakafo misady fanampikarena ny velona aza mitafiarin-drano ny maty amin'ny folo lambamena fa mbola sambatra sy tretrika lavitra noho izany kosa ny poniny mamo manana ny solom-bavambahoaka zokiandry koa manaiky ampanajana mba hitondra ny fiteneniny ataona raitsika mitehaka amin'ny revitrevitra izy tompokilasy tompovavy. amin'ny mahasaramanitra ny androandroany dia mamelay anareo raha hisaotra manokana ary iarahaba ireto ray aman-dreny ary raha zazana sy ara-pomba malagasy reto androany mametraka ny fianatsiny ihany koa satria so dia misy adino ao anatin'ny filazana ny laharam-boninahitra maro samihafa satria maromaro ihany tsika mitonga eto Andriamatoa minisitry ny fampianarana sy ny asa ara-teknika Andriamatoa filoha lefitry ny antenimeran-dolona ianareo gouverneur amin'ny faritra izay tonga manatrika eto ianareo parlementaire namana ianareo ben'ny tanàna namana avy eto amin'ny faritra izay manatrika izao fotoana izao ianareo no manakaja sivily sy miaramila ary ny farany izay tsy kely fa lehibe indrindra dia ianao Andriamatoa Augustin Andriamanovady izay ray aman-dreny voalohany eto amin'ny faritra Itasy isaorana be dia be ianareo mivady tsy ny kely aina tsy ny kely soa mitady izay mahasoa ary mifametanana anay mpitantana rehetra eto amin'ny faritra Itasy akasitrahana indrindra tompoko ny betsaka efa hivitanareo ary mbola mananteny izay nitoiza amin'ny fiaraha-miasa tsy adino ihany koa ianareo vahoaka izay manatrika eto izay avany amin'ny commune sy ambanivohitra maro samihafa any
tonga anareo androany nasesiky ny fitiavana ary voninahitra ho anay ny fanotronana maro izay ataonareo toy izao fa raha ranodanonana tokoa eto androany raha mifaritry tasy manokana ro resahana satria nahoana fety lehibe rososina no atrehantsika androany voalohany fanasehovana izany maha malagasy izany satria anisan'ny arena zay tsy voavidy vola ary fananana tsy ananan'ny hafa mihitsy ny atao hoe kolotsaina ary miavaka dia miavaka amin'ny faritry tasy androany satria niseho rehetra natao teto androany dia ampifaliana ary raisiko voninahitra lehibe no milaza amintsika fa zanaky tasy daholo reny niseho teto reny androany tehaka mafy be ho antsika menakavy raha ny ahy no nikabary nandeha teo dia hitako hoe feno ariampy ny condition ahafahany faritry tasy mandroso satria ananatsika ny fotom-pisainana mahamalagasy ananatsika ihany koa ny olona afaka hitarika ifamimetanana afaka mampandroso an'ity faritry ity ka hoy aho androany hoe andaotsika ifamimetanana andaotsika hiaraka mba hiova amin'izay ty faritry ity ary ho ataontsika fitaratra hoentina mampandroso amin'ny Madagasikara ray manontolo mihitsy izany ezaka ifamezatsika tanana izany tsy ay ihany koa ny tsy hisaotra n'Andriamatoa filoha jaina Andry Rajoelina satria nahoana raha nisy mpitondra raha nisy filoham-pirenena nametraka amin'ny toerana izany atao hoe asy mahamalagasy zany dia ity filoha tanora dia tanora ity ngamba no nilarana voalohany teto amin'ity firenena ity azotsika porofona amin'ny asa vitan'izany satria nahoana ny vakoka angeza indrindra atao Madagasikara dia ny rova Manjakamiadana izay tao natao fitadiavam-bola manerana zao tontolo zao mihitsy amin'ny pirahitandrazana ary lasa sainga fiteny ara teo alohany hoe mameza kely ho atao inona fanamboarana ny rova kanefa ity filohantsika ity kosa dia nametraka ho lara-pahamehana ary tsy mba nanao hoe mametraha kely fa vita tsara dia tsara ny rovantsika ary mihoatra no nantenaina satria nisan'ny lekôly izay zay tsy zaka loha sasany ray tao tehaka mafy be ho an'ny filoham-pirenena porofon'izany ihany koa izao hetsika zay atrehantsika izao ngamba ataoko hoe zao vao tena nisy fetina kotrokotrokoatran'izao taty ary mino fa ao anatin'ny fitaovana anankiray entina manaseho amin'ny mahamalagasy malagasy amin'izay zao hetsika ataontsika izao ary ny faniriko dia isataontsika atao anatin'ny faritra dia hanokana fotoana ho fankalazana ny zany tombovaontsika malagasy izany etya mpamaranana an-teniko mitodika aminao Andriamatoa Minisitra manantena fiaraha-miasa aminao izahay eo amin'ny parlementaire ary maro ny zavatra mahoro ny vahoaka ny ministera zay tantananao dia ao anatin'ny ministera clé zany hoe afaka iantoka ny fampandrosoana ty Madagasikara tsika ity ireo tantsaha ireo rehefa midina ny fotony any izay dia mangetaeta mafy fampiofanana amin'ny fahaiza manao rehetra ary isorana be dehibe moa zany niezaka zay vita teto amin'ity fokotany kely ity satria na kely ary le fokotany dia hitako hoe manana fototrasa lehibe sady manara-penitra mino aho fa anara-penitra tahaka izany koa ny ankizy mivoaka ato amin'ity sehatra fanabeazana ity manana ihany koa izahay mialatsiny raha miangatra kely ho an'Arivomamo satria izay no mahadepute an'Arivomamo ana Andriamatoa Minisitra misy école lehibe izay efa natao ao ezaka avy amin'ny solombavambahoaka amin'ny vola kely zay nameny ny filoham-pirenena ho tantanana nametraka an'izany école teknika izany efa vita tsara dia tsara fotodrafitrasa fa niangatahana aminao kosa dia ny fitaovana ao anatiny sy ny olona hitondra
afaka anabe ny zana-bahoaka ao anatin'izany école izany. Zay no lava zay foya fa dia makasitraka atsika rehetra ho ela velona tompoko lahy, makasitraka tompoko vavy. Tolorantsika fisaorana feno ny solom-bavambahoaka voafito tao amin'ny Arivomamo, districtna Arivomamo. Ny fisaorana atolotra anao dia ataonay tahaka ny misaotra amin'ny andrina, ny tanana mitsotra, ny loha miondrika, ny vava miteny hoe misaotra indrindra tompoka. Tompoka lahy sy tompoka vavy, raha midonao ny ora mitokana ka mirotsaka ny ora-kerinandro, raha mitsimboka ny any an-tsaha mitrevina ny anatany ety. Mba mantany tena lany velona amin'ny hoe fanahoana lahy ny maty ny tsy manam-pandriny. Ny maty dia efa nody vovotany fa ny velona kosa dia hanatanteraka ny adidy aman'andraikitra. Samy manana ny antony sy ny fisiny avokoa ny zavaboary rehetra eto ambany masoandro. Dia tahaka an'izany koa ity fotoana anio ity, manana ny antony sy ny fisiny avokoa. Koa ampanajana feno azy no ampandraisana fitenenana ny filoha lefitry ny antenemerandolo andolona Andriamatoa Mbika Herilaza hitondra ny fitenenana raitsika miteraka amin'ny revitrevitra izy tompo. Andriamatoa ministry ny fampianarana ara-teknika sy ny fanofanana arakasa sy Ramatoa vadiny. Andriamatoa ministre Augustin Ndiamanainovo ny Andriandahy sy Ramatoa vadiny ary ianareo zanany izay hitako etona ihany koa. Ianareo manankasina solitenany Andriamanjaka eraky ny Madagasikara, solitenany Andriamanjaka eto Imerina ary solitenany Andriamanjaka eto amin'ity vohitra masina ity. Ianareo parlementaira namana ao amin'ny antemeram-pirenena, ianareo préfet, ianareo gouvernora ny faritra izay maro tonga etoana, ianareo tompon'andraiki-panjakana, sivily sy miaramila, ianareo ben'ny tanàna sy ny olom-boafidy rehetra ary ny mpiara-miasa rehetra aminareo, chers amis, partenaires techniques et financiers, ianareo tandroka ary ny vozona namana ao amin'ny foloalindahy sy ny gendarmerie ary ao amin'ny administration pénitentiaire izay hitako etona, tompoky lahy sy tompoky vavy ary indrindra ianareo vahoaka eto amin'ity vohitra masina ity. Ny voalohany teny dia ny fiarabanantsika rehetra noho ny fatratrarana an'izao asaramanitra taom-baovao malagasy amin'ny efatra ambin'ny folo ny vola marsa 2024. Zava-dehibe ho antsika malagasy izao fankalazana izao satria fiverenana andoharana, fanomezan-danja sy fanomezan-kasina ny maha-malagasy. Engany ny nahary mba androtsaka ny andony lanitra amintsika rehetra, mba ho tao nazina, ho tao mpahombiazana, mba hitondra ny hery sy tanjaka, fa indrindra dia hitondra ihany koa ny fahendrena sy ny fitiavana nyity tanindrazana masitsika ity, izany asaramanitra taom-baovao malagasy izay anaovantsika fety makotrokotroka anio izany. Eto ihany koa dia manao tsindrim-peo kely ny tenako makasika an'izany fiverenana amin'ny sotoavina malagasy araky ny voalazan'Andriamatoa gouvernora ny faritra teo. Zava-dehibe ny firaisan-kina, zava-dehibe ny fifankatiavana, zava-dehibe ihany koa ny fifanantonana anatin'izany maha-malagasy izany. Hitatsika fa misy ezaka manokana ataon'Andriamatoa Andry Rajoelina filoham-pirenenantsika mba hitondra ny fampandrosoana ifotony isaky ny faritra. Hitatsika fa dia tena tsy mandry andry
tsy mandry alina izy mba hampandrosany ty firenentsika ity. Tsy ho vita nefa izany raha tsy anatin'ny fitoniana, raha tsy anatin'ny fifankatiavana, ary indrindra raha tsy anatin'ny fifanajana amin'ny maha-malagasy. Ka dia manao antsoava amintsika rehetra etona ny tenako mba hiverina ny loharano, hiverina amin'izany sotoavina maha-malagasy ny fifankatiavana sy ny firaisan-kina izany. Manarak'izay dia mitodika manokana ihany koa amin'ny ramatoa vadin'Andriamatoa Minisitra Augustin Andriamananoro ny tenako. Rehefa neny tsara ny voalazany namantsika mpanao vakidrazana teo ny tenako, dia nilaza ry zareo hoe aza manao sanatrian'izany tafita vo manome lamosina. Zava-dehibe ny voalazanareo teo, ary izay no itodiako manokana amin'ny ramatoa vadin'Andriamatoa Minisitra. Aravaina manokana ianao ramatoa vadin'Andriamatoa Minisitra, satria tsy vitany hoe vady andifomandry. Teo foana ianao tamin'ny sarotra sy tamin'ny mamby, tsy vitany hoe reny manabe ny zanaka ao tokantrano, fa reny ty faritra ity ary reny ty vohitra ity. Amin'ny mareny ianao zay dia nentinao eto Andoharano, eto amin'ity vohitra ity ny fampandrosoana zay lokalokaitsika isan'andro. Zany fampandrosoana zany dia natomboka ny vady da amin'ny fanatsarana ny mpiarabelona, fa indrindra amin'ny fametrahana ny toeram-piofanana zay antsointsika hoe ivo-toerana soa mahamanina izao. Zava-dehibe satria hitondrana ny fanofanana ho an'ny ireo vehivavy, hitondrana ihany koa ny fanofanana ho an'ireo zanaka amamparatsika, fa fampandrosoana zay mifandraiky sy mifanandrify amin'le tena ilainy ty faritra sy ty vohitra ity. Ary isaorana ihany koa ianareo Andriamatoa Amaona zay raha nanafantatra moa namorona zany Eli zany hatramin'izay. Isaorana ny recteur sy ny professeur rehetra sy ny mpiaramiasa rehetra ao amin'ny izao ivotoerana izao, sy ny fanaovana soni teo moa zany mazava ho azy, satria zava-dehibe ho an'ny zanak'izao vohitra izao, zava-dehibe ho an'ny zanak'izao faritra izao ny fanaovany soni na metrahana ty ivotoerana ity androany. Ny firariana dia mba ho fanilo miampita, ny soa ho ny fianatra, ary ho fianatra ho atsika rehetra eraky Madagasikara ny zavatra natao teto androany, natao tamin'ny alalan'ny fitiavan'ny Andriamatoa sy ramatoa Augustin Andriamananoro, tamin'ny alalan'ny fitiavana ny vahoaka eto amin'ity vohitra ity. Ka dia eto am-pamaranana mirary soanareo zahay mba ho toto tanjona amin'ny tanjona rehetra zay tianareo ho apetraka ho fanasoavana ny mpiarabelona, fa mirary soa ihany koa sy miantso ny vahoaka zay etona ny tenako mba hikatsaka sy tanjona ihany koa ny soiombonana, satria soiombonana zao zavatra napetraka izao, fa soiombonana ihany koa ny fikajiana sy ny fiarahamientana miady amin'ny valanaretina Covid-19, satria raha tsika mahafantatra fa dia somary miverina ihany koa izy io amin'ny tany sy ny firenentsika. Ka dia mbola mamerina ny firarian-tsoa izahay, ary mirary ihany koa ny soa sy ny fahombiazana ho antsika rehetra vahoaka ny tasy, ho antsika rehetra vahoaka ny ty vohitra masina ity. Mankasitraka mankatelina tompo. Tolorana fisaorana feno ny filoha antenemeran-doolona nitondra amin'izay fanio-kevitra izay ary dia ny firarian-tsoa izay nampombain'ny tolo ny amin'ny afatra tahaka an'ireny, amin'ny hoe tsy riry fandriro ny tolo
olona mitafaka tafaka amin'ny fitisarangainy reny tsata ny tojo asina pijariana teo tojo asina pijariana tokoa ny afatra izay napetraka ao teo Andriamatoa senatera ao anatin'izay fampitakafatra izay nitanterahana teo izay tompo kilasy tompoky vavy manana ny toerany sy manana ny asina ny vohitra misandatra Ambolomanjakarivo satria hotrononareo ankehitriny ary anisan'ny tonga ihany koa ireo antsoina hoe avilavitra izay tsy tara ianareo ary tsy namototra an'izao fotoana izao satria tonga eto anivonay ankehitriny tsy niatakataka tohana ankaratra na ny olon'olona tohana andingitra fa niaran'ny tompoatoran'ny kopa isika hiaran'ny lasotoran'ny tasy ny amin'izao fankalazana lanonana rososona eto amin'ity faritra itasy ity koa arak'izany ary dia misy fomba fiteny misy fomba filaza ny amin'ny napetraka ity vohitra misandatra ity mba ho sofy anatra ho tsara fanao ho mendrika tahakatahaka ho an'ny faritra rehetra ne izao nitanterahana teto amin'ity vohitra ty rasika mitehaka amin'ny revidrevitra aloha ny vohitra Ambolomanjakarivo tao anatin'izay rehetrarehetra izay tompo kilasy tompoky vavy koa arak'izany ary dia iroso amin'ny fandaram-potoana manaraka isika raha mahita ianareo dia efa misy zavatra mandeha eny amintsika tsirairay avy eny misy afatra izay ampitaina ao anatin'ireny ka dia manainga ampanajana ny sarovazo ary mba iroso ety anoloana hitondra n'izay sy sehatra ary misy ny fanazavana azy hitanterahany zareo ao anatin'izay sarovazo anareo sehatra Thank you.
Istirakas, manin sindanay. Sotsfatani, zay zavy sakay. Sanana miarina rivo, atsio. Mbola aoko, tatapera fotona rivo. Eo efanas, namena fatsangesa be. Dia tsy izy zany, fa i tatapera iny maso be. Io fataka, ialaala fa tsy hamadika anareo.
tsy fatinalitana fatyboky atsofotra fotsiny eo eny olona efa tonga ny famadiana efa nosondamy amizay dia tsy misy mitabataba ary tenareo martira tsy maintsy atokana so mitady raty fa tsy leo mangalatra tolafaty jere tsara jerena faty mama zany taranandre tsy latafajany mama zao tolamojany sisa no mitatao Aliás, filha, te mamar casa, né? Me vai lá, esforço, me voltar. Já faz, pega de matar. Me dá lua, né? A minha faz. Tem lá, mas me sunjar. Ranguei a man fauri. Manotis no tu pauri. Mera urun, que mera ur. Aja cinta wacita cur. Yang buri di nau kubarungul. Pansara tak nama babi. Panalina te kone amnir. Teawana nua panazan. Saifana tu pauri. Valina tensau, valina hit. Manahira na mantisti. Asap yang tutu mandi. Ewa tap jamad newacan. Jinis manara sultan. Kundis tena kewamat. Tencuf nujir kamat. Kenuruana betang lemat. Satu namu kisna nawe. Yese. Saja sumat. Tenati. Tenanani cacicaka. Saya nanti, surga, asap kemarina nanti, di sini catawan taksi, jangan jangan nam, tapi jangan karena umat, panggilan nam, jangan bulan jangan, keskapan nam, juga bevang pandavan, masuk kanan jasa be. Aí se isso me ataque, se tu me achas que ela não gosta, já que a mandinha não me faz, mas a desculpa te escaram, a mandinha anda cá. Sala tanto me será